Bûche de Noël à base de coubes. Mintoin Recoutoirson pâtissière apporte une nouvelle saveur à ce gâteau spécialement servi comme dessert durant les fêtes de Noël. Pour elle, la pâte à biscuits et le chocolat sont bien présents, mais le coube, un dessert malgache à base de farine de riz et de pistache, donne plus de sapidité. Coube mba zavatra vitantsika malagasy dia izay mihitsy no tokony hatongavana hoe mba te hamelanja dia te mba metsiro dia ame endrika hafa ny koba zany. Bûche traditionnelle moa zany hoe zavatra vita amin'ny canne au chocolat fa ny ahy eto navadiko tsy ho izay le izy nataoko ihany ny esprit hoe misy chocolat le izy tany amin'ny pâte à biscuit nataoko choco dia avy eo ny koba niaraka taminy miaraka amin'ny mousse nafangaroko aminy zany. Actuellement, des restaurateurs et pâtissiers proposent le coub à mélanger avec d'autres recettes et d'autres accompagnements comme dessert. C'est ce que Mintoin Recoutoirson veut aussi partager avec les malgaches, du coub sous une autre forme. Sady le izy koa zany fizarana tena marina fizarana mba hampahafantarana amin'ny malagasy hoe ty kobatsika ty nge afaka ataontsika koa mofomamy mba ohatra hoe mba ho hitan'ny olona amin'ny endriny hafa zany le izy efa tsy ho koba fotsiny mba tsy hijanona amin'ny koba fotsiny. Mba tiako hanana tsiro miavaka zany ny koba ny tena marina dia hananjara toerana koa amin'ny art culinaire. Avant de mettre en vote cette bûche de Noël à base de coube, elle a plusieurs fois fait tester auprès de ses proches et ses amis le goût. Le résultat est bluffant, indique-t-elle. Tsy ampisehoako an'io dia ozy hoe tsara be zay mba te hanandrana. Zay koa zany moa ny atombohan'le izy hoe bon ho ataoko le izy dia misy mividy tsara tsy misy mividy ho ataoko aloha le satria misy mitady tsy hoe bon handramako aloha le izy. Dia tena be dia be mangataka sy manandrana. Tena tsy nieritreretiko tena ozy izy le fiteny amin'ny nafateny vazaha zay hoe au-delà de mes attentes le izy. C'est tena tsy napoziko mihitsy. Zao be da be ny MP azoko commande dernière minute. Avec les retours positifs qu'elle a reçus, Mintoin Recoutoirson envisage déjà de présenter d'autres produits à base de coube. Voalohany nataoko efa nanandrana dessert dia avy eo indray nanandrana nanao gâteau tsotra fotsiny izay mitovy amin'ity ihany fa tsy bûche fotsiny izy. En fait les recettes zany efa nataoko fa tsy bûche. Nanaovako azy tamin'izay fa pâte à biscuit tsotra fotsiny dia crème mousse ihany dia nataoko tao anatiny koba. Hitako hoe azo atao le izy. Tohizako le izy efa manana recette hafa mbola tiako hampanandramana olona ary tsy mijanona amin'ity bûche ty fotsiny le etaetako fa mbola mety ho lasa lavitra ritriko lasa lavitra. Tsy ho tapitra eto ny tantaran'ny koba fa mbola tohizantsika foana ny koba dia mbola hitantsika amin'ny endrika maro ny koba.